Niara-nientana tamin'ny fandaminana izay nototosainy ny komuna Antananarivo renivohitra ireo mpivarotra tetsy amin'ny tsena Benisotry sy ireo fokontany manodidina ny alarobia 7 Jolay 2024. Anjatony maro no tonga namaly ny antso tamin'izany. Samy nanidiny tsenany avokoa ny tsirairay nanomboka tamin'ny fitora ka hatramin'ny valora sasany maraina. Araka ny nambara ny tompon'andraikitra avy eo amin'ny ivon'ny boriboritany voalohany dia tomboka eo amin'ny tsena Benisotry mifanadiovana ireo tsena valo eto anivon'ny boriboritany. Maro ny asa izay notanterahana teny an-toerana toy ny fanadiovana ny tsena tamin'ny alalan'ny rano izay nototosain'ny pompier, teo koa ny fanarahana ranom-panafody izay nataon'ny BMS. Ankoatr'izay dia nisy ny fanisahana ireo mpivarotra vy teny Ambalavohisotry. Ny lamina sy nandeha araka ny tokony ho izy ny fandaminana teny an-toerana ary mbola hitohy satria Antananarivo madio sy milamina no tanjona. Toy izao ny fanazavana hoentin'ny Ravelson Land izay talemisahana ny fitaterana. Toy hatrany ny fanentanana eto amin'ny tanàna Antananarivo mikasika an'ireo fanadiovana sy fanatsarana ny arabe sy eny amin'ny lalam-bahoaka. Anisan'ny efa natao efa fantatsika nandritra ny herinandro vitsivitsy izay ny miala eto amin'ny gara mandalo amin'ny petite vitesse mandra-pivoaka ny Ambalavao ka hatreny Ampefiloha. Amin'izao fotoana izao dia mitohy hatrany izany asa fanadiovana sy fametrahana ny rafitra rehetra mba hahafahan'ny tsirairay mahazo tombontsoa amin'ny fampiasana ny lalana. Ka indrindra moa ny mahakasika anay ato amin'ny direction transport dia manentana antsika rehetra mpampiasa lalana hatrany hatrany mba hanaja an'ireo fepetra izay efa napetraka. Anisan'ireny ny fametrahana arehana bus vaovao eo amin'ny manoloana ny commissariat ny 4e arrondissement ary ihany koa ny fametrahana are bus vaovao etsy Ambalavohisotry. Efa vita androany ny fanadiovana fanomboka hamaritra sy hametraka ny mpanoa mikasika izany ny tanàna Antananarivo koa manentana ireo mpitondra taxi be izay mampiasa n'iny lalana iny mba hanaja an'ireo ary ireo mba tsy hiteraka fitohanana amin'iny lalana iny. Ao anatin'izay koa isika mpampiasa lalana mba hanaja tsara an'ireo toromarika sy ny fampiasana ny arabe izay efa inonay fa efa hitantsika tsirairay avy fa efa manomboka malalaka iny lalana miala eto amin'ny gara iny mandra-pivoaka any Ampefiloha. Fa manana ny nambarany ihany koa raha fanomezan-tsoa mamin'irina izay lefitry ny lehibe ny boriboritany voalohany. Maneho ny fisaorana etona izay eto amin'ny boriboritany voalohany no nietsika natao indray androany nanodidina Ampefiloha sy Ambalavao fa tsy nisy hatramin'izay asa natao nahafinaritra ohatran'iny izay isaorana manokana ny fokontany nanodidina sy ireo mpivarotra izay nandray an-tanana tanteraka tamin'ny asa fanadiovana ary nanaiky ihany koa ny fandaminana izay napetraka. Eto izany izay eto amin'ny boriboritany voalohany izay mpiara-miasa amin'ny ramatoa ben'ny tanàna dia maneho ny fisaorana aminareo tamin'ny fiaraha-miasa fa tsy nisy asa tsara sy nahafinaritra ohatran'iny tamin'ny fandraisanareo an-tanana mivantana. Tsy ny andry ny ampiasan'ny komuna na ny baiko avy aty aminay fa voaray anareo avokoa ny etaeta avy aty amin'ny boriboritany sy ny ben'ny tanàna ary noraisinareo ny hafatra ary ny ekenareo ampahantsohana sy ampitiavana ny fandaminana sy ny napetraka ka dia omena fisaoranareo aza matahotra ianareo mponantananarivo fa mbola itoy ny fanadiovana sy fanasarana ny renivohitritsika ty. Fa ahoana kosa hoy ireo mpivarotra izay teny an-toerana nandritra izany fotoana izany. Mahafaly anay vahoaka amin'ile mandamina tsena manadio le tokotany. Fa mba tianay koa le manadio mba tianay le manatsara. Izay zany no mahafaly anay amin'le fanaovan'le commune le zavatra eto Madagasikara.